etsakilany nefa naditeo azy izay fivoahany solombavamboaka avy amin'ny PMP ny efitrano fivoriana izay nanoho ny fivoriana trano kosa ry zareo teo anivon'ny vondrona ampara ao anatin'izay anteny mera-pirenena izay. Tsy nanakana ny fitohizan'ny fivoriana amin'ny fivoahan'ny solombavamboaka avy amin'ny vondrona maro anisa manohana ny filoham-pirenena na plateforme pour la majorité présidentielle. Ny fandinihan'ny parlementaire avy amin'ny mampara sy ny solombavamboaka tsy miankina miaradia amin'izy ireo ny fijerena amin'ny ampahany fitsipika anatin'ny anteny mera-pirenena ary indrindra momba ny fananganana ny voamera parlementaire. Raha ny fanisana natao mitarika amin'ny fivoriana dia solombavamboaka enina amin'ny fitopolo nanohy niatrika amin'ny fivoriana teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza taorian'ny fivoahan'ny solombavamboaka avy amin'ny PMP. Io tsy voandroany nataony mouvance Ravalomanana fa natramin'ny CT natramin'ny CST dia io fantatsika daholo zany io politique de chaise vide io foana nataony hatramin'izay. Isao raha le isa misy amin'izao 76 ny isao. Dia apetrako aminareo ny calcul isa minoritaire dia misy koa ankoatran'le olona tsy tonga misy olona zany ankoatran'le absent motivé fa tsy zareo daholo reo absent motivé nefa na dia zay ara hafa koa le niaraka nandeha teo i mouvance Ravalomanana antoko maitso miaraka isika dia izy angaban'iny MMM zay niaraka teo. Momba ny fikasana andravan'ny Bromaharitra dia manana ny ambarany Ramatoa Kristina Razamanasoa filohan'ny anteny mera-pirenena. Fanoloanan'ny Bromaharitra moa dia mbola procédure mbola misy izy io procédure tanterahana azony atao mihitsy ny mangataka ny député ny mangataka ny fanoloanan'ny Bromaharitra fa izy io dia amin'ny alalan'ny fandatsaham-bato miafina ary roa fahatelo ny député no mandany an'izay hevitra zay vao zay ny député ny bureau maharitra vao afaka aongana amin'ny toerana. Tsy matahotra an'izay ve? Tsy matahotra satria matoky satria manana ny maronisy. Raha ny fanazavana ny eto amin'ny filohan'ny anteny mera-pirenena dia fahadisoana goavana ihany no antony ahafahana manokana amin'ny Bromaharitra. Fahadisoana izay tsy maintsy voamarina eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCC.